matoma magnatanteraka andreo ministra reo a de misy directive mazava avy amin'ny matoa prime ministre zany zay ka le filazana hoe tsy miasa ny prime ministre mila laina ny prime ministre de politika politicienne fotsiny zao tsy mampandroso firenena ny fanarenana firenena tsy jugevana amina toe-tsaina sahala am'izany fa jugevana amina asa atao ka agnay zany andriamatoa prime ministre ianareo membre ny gouvernement tatohizo ny asa ataonareo za tsy milaza ho vita aby ny zavatra rehetra fa zahay mahita hoe misy finiavana ianareo raha tohizo anareo finiavana ataonareo reo a de hahitana vokatra ka tsy tokony avela ho tohizana zany zay zany a ny zavatra tianay apetraka ka anay manampy anao ngay andriamatoa prime ministre azakivy amin'ny famendrofendroana mety ataon'ny olona manao politika politicienne fa zay a député solombavambahoaka de mahita fa misy zavatra afahanay milaza fa tokony tohizana satria tao anatin'izay vanim-potoana ro volana ny ratsika zay de nahitanay fa hoe misy volonté misy finiavana ary efa misy hitanay maso ahitana vokatra ka izay zany a no tohizanay aveliko eto a fa asa nataon'ny fitondram-panjakana ray manontolo ary tafiditra agnatin'izay andriamatoa prime ministre ny gouvernementa ny ministre ny vola tsy misy nieritreritrany teto hoe ho azo atao no mampitombo ny karaman'ny mpiasam-panjakana tsy misy nieritreritra hoe ho voavaha ny zavatra tena nampijaly ny mpiasam-panjakana indrindra ny mpampianatra de ahoana moa nilazany anareo zay miteny fa tsy miasa ny fitondram-panjakana tsy misy fanovana hoe tsy misy zavatra hita maso misy fanovana mitsy nga anareo mikipy raha ny zavatra nisy de hoe sala no tena tsy azo atao mitsy ohatra hoe mijery ny karaman'ny mpiasam-panjakana tsy azo natao mihitsy a ny fanasarana ohatra hoe ny fanomezana vola alina sy telo hetsy ary efa nandray an'izay ny mpiasam-panjakana de zany ve de olazaina fa tsy manao ninina zany a ka tamin'ny fotoana ny fanarasaranay tamin'ny mambana ny gouvernementa de nahatanay zavatra be dehibe rehefa misy ny fanovana fanatsarana atao zao de ilay olona nanao tsy mety tany aloha no mijoro ho mpanomelesona be de adiditsika no mampatsiakely fotsiny hoe efa nisy ane zany misy an'izany zavatra any de izay any na tonga an'ilay zavatra ny tambatambatra zany na tonga an'le vahoaka mitroatra am'izay rehefa aveo de aitsika moa ny toy any rehefa aveo de mitantaritsika mamerinatsika mampatsiakely tsika hoe tsy zay le fanaotsony am'izao ary goavana be io fahasahin'ny filoham-panjakana le vonambaratsika tamin'ny fanombohan'ny fandarana teo hoe raha manararaopahefany zay raha mangalatra zay tenendo misy fotoana izy vo tafapetraka kely teo efa niteneny io anko hoe aitsio izahay raha misy tsy mety ataonay ny dikan'izay de zao tsy kolonely rery fa na ny prime ministre na ministre de tokony mahazaka fanakianana sy afaka miaino olona tsara ianareo so kosa nefa ry olo-pirenena tsy onoono endrikendrehana olona tsy ononony ny endrikendrehana olona fa zany no efa tena nanakorota zay le fifampitezany mila hoe ao anatin'ny kolotsaintsika hoe mba mahay mijery ihany koa inona marina inona ny diso ny filoham-panjakana ihany koa sy reo any tsy voatery tena telopolo tapitrisa tsika tsy voatery tena hoe mandeva SMS ianao de hoe ho hitany daholo ny fanezana zany a mila miaino tsara ihany koa ny fitondram-panjakana ao anatin'izay mba tsy isin'ilay ohatran'le teo aloha hoe noho ny tsy fihainona noho ny ohatran'ny hoe reny vavabe samy hafa reny hoe zay zao nety de mipetraka nareo de reny ny rahantsika nahita reny nefa rany zay lay zava-dehibe
mila mahay mijery sy mila mahay miainy de ny isan'ny any tanàna foana ihany koa ny olo-pirenena ao anatin'ilay zavatra mitranga satria tena betsaka ireo endrika fanakorontanana fanaratsiana be fahatany ekena hoe ilaina ny fanakianana ary tena zava-dehibe zany misy ny hoe fanitsiana sy ny sisa tsy kera fanao zany fa misy tena hoe famoronan-dainga fizahana anakorotana saim-bahoaka tena hoe famoronana dossier tsy mitombona sy ozoka ohatra tena miala tsiny miala fondro kosa fa raha ohatra hoe misy fisamborana sy fanagadrana de okotsika tsy resaka sy tsy hiteny hoe jadona sy valifaty politika sy ny sisa fa matoa misy ohatra reny fanadiadena fisavana sy ny sisa reny a de misy raharaha mahakasika olona de reny moa zany zao ny vavao omaly samy omaly avokoa reny hoe nahazo fahafahana eo ambany fanaraha-mason'ny fitsarana reo olona anankiroa nisan'ny hoe tafiditra tao anatin'izay ohatra Andriamatoa Alain Andremiseza efa navotsitra moa zany izy de Moussa Soali izay hoe fa matoa zany misy ny hoe fanadidina sy ny zavatra tahaka an'ireny a de misy zavatra mampiayay ao ary ny zavatra tahaka an'ireny ihany koa matoa hoe adiadina le olona ao anatin'ireny tsy voatery hoe efa mieloka avy hatrany zay mantsy nisan'ny hoe lesoka ihany koa sy hitana roritina am'izao fotoana zao hoe valifaty politika sy ny sisa fa mbola manana zo mbola misy an'ilay hoe présomption d'innocence mbola manana zo hiari-teny reny olona reny rehefa misy samborona rehefa misy hoe fizavana sy ny sisa ka zay ilay na hatram'ilay solomam-bahoaka hoe ny sorona ny militaire mbola hoe tsy melika izy mbola manana ny zo hiari-teny izy izy rahatiopo tsara de zay le mba mila karazana hoe ivy-patakarana kely any sy fandinihana mba tsy hororitina any anatin'ny hoe zavatra mamoehatra sy vao mainka ampisara-bazana ary zao fotsiny keo mila fantatritsika indraindraiky mantsy zay miady hevitra hoe any de tsy fantatra ny toerana misy azy de nitazonina ela be ka zay ilay fanadiadina tsy ambara telo fanadiadina tsy firesaka be zany io fa ny azo antoka aloha zany rehefa atao fanadiadina ianao atao ankety a de misy vaovao azo ny mpitandro ny filaminanao ianao mety tsy mahafantatra hoe nahazo vaovao izy a fa misy ao satria tena tsy resaka kilalao io ny tena anay zao tahaka ny mpanao gazety namana maro efa misy fotoana maromaro ihany tena natao fanadiadina teny fiadanana teny fa roa andro fanontaniana mandritra ny adiny 3 sasany isaky miditra tsy moro zany ary miovaova ny olona manadiady anao de miverimberina eo fanontaniana ny dikan'izay a mivoaka avao ianao efa nahazo vaovao taminao io mpitandro ry zareo nge matianina amin'io asany hoe ary matoa izy zany nampiantso anao na nisambotra anao na nisavanao de misy zavatra reny de matoa ianao zany tavavoaka somatsara de zay le vita amin'ny fanadiadina ny taloha mantsy a ohatrany hoe misokatra amin'ny fanadiadina de misokatra amin'ny fanadiadina tsy hita fa am'ty zany efa mba hitatsika le izy hoe iny manahirana be foana ry toky sy ry-pianao jaina mantsy mareale voasambotra iny zany tsy izy malagasy moa olo fo de tena veto sao de mba tsy rariny itsika tsy mahalala koren'le antony isika zany tsy de fa miandry de fa nisy alay tranga anankiray naizana-tsankoary mba ilana tatitra ihany de nisy alay generaly malaza generaly efa misotro ronono filohan'ny teny miarandolona teo aloha ohatra ny samborona de nadiadina de asa hoe nanahoana ny toyana aiza izy am'izao fotoana zao mila zahoana ihany koa ny fanjakana ifandresaka hoe ny fanjakana ifandresaka hoe raha misy tranga ohatra tokony hoentina ny azy ajika nefa tsy tsy mifanaraka amin'ny asa olo-mpanjakana azy de afaka hitanay ny fitsarana tsotra ka iny olombelona iny zany zao manana sata maromaro hoe filohan'androm-panjakana teo aloha efa filoham-panjakana teo aloha de asa hoe manahoana ny toyan'izy na izanynazy zany zay le mazava amitsika am'izay zay maneniny izy manao an'le maro-boninahitra reny mantsiny tsy tahaka ny olona tsotra ny olona décoré zany manana maro-boninahitra de mijery fa misy hoe tsy azo fatorana meno de misy endrikendrika maromaro izy reny mba mila vaovao kosa ny pray-tanindrazany pray-filaminana hoe nanao ry isoa ali Moussa Siriana zao de voaka vaovao ry Alain Andremiseza voaka vaovao de aizany vaovao momba ny général Richard Ravalomanana mba tsy sosanatria ikaroka mantsy ny mpanao gazety de amoaka ndray rehefa aveo de hoe
vaovao tsy mitombona tsy marina Anakaroa, nafantaranareo anio mamoaka ny tsy ambaratelo ka mialohan'izay de tsara ary mahafinaritra raha manambara mazava ny manivon'ny fitsarana moa zany hoe saosy zao le vezatra zao ny ana zao ny atao sous contrôle judiciaire ave izy tena marina ve le résidence surveillée de zay fotsiny nge ny andrasan'ny olona satria mba tsy isin'lay hoe rehefa rianina ve de zao de rehefa rianina ve de ohatr' zao de tsara foana fanome vaovao hoe tsara amin'ny anaran'ny mangarahara zay le mangarahara ny mangarahara koa dia ny rehetra mila manao an'io ka mifampianatra moa zany tsika mifampianatra de mifanataitra foana hoe alao le izy resahana tompoko de nyzao vo manomboka ny taona de tokony efa samy matsapana ohatra tena niova marina zany niova ragnaza ny fomba fiasa zany io nge manova ny fomba fijery miova manova ny fomba fisainana de mahafinaritra hoe rehefa mahay mifampiteny sy mifampiaino ny samy olombelona tsy mampiasa hoe tsindry-bokotra sanatria tsy karavasina ohatran' ny omby vo mahalala ny ataony fa tena tonga de mifanaja be de zay izy amiaka mialohany resantsika andreo karazany hoe fiara miasa samihafa sy ny doka moa zany dia tsy maninona resantsika ihany vaovao mampalahelo milatsaka zao marainy zao nodimandry andreo matoa Hussein Abdallah zay efa ministra ny fitsarana sy ministra ny tanora sy fanatanjahantena tany aloha efa solombavamboaka voafidy tany Solala mpikamana teo amin'ny CNI farany teo izy afro lefitra faharoa teny noho ny fahasalamana dia nametra-pialana tamin'izany ary natonga n'Andriamatoa Thierry Rakotonarivo tavaverina indray tao amin'ny CNI de nodomandry zany izy maneho fiara-miory amin'ireo hoe fianakaviany eo anatrehan'izay voina sy zava-mitranga zay